nisy ny fahatapahan'ny herinaratra tsy teny anosy be ihany ny tapaka iny re olona fa maro no tapaka tao anatin'izany rehefa tapaka io a dia aza resahanareo intsony hoe noho ny lafin'ny teknika na noho ny lafin'izao tsia ny olona tsy mahalala an'izany fa fahatapahana io dia ozy ny olona hoe tapaka ny jiny herinaratra fa tsy hoe noho ny tsy fampin'ny rana noho ny tsy fampiny tsy izy tsy hany le o tsy izany ny olona tsy mahafantatra an'izany e raisiny olona zao ny taratasy fantaovana ny jirony sy ny ranony niakatra be de be mihitsy ny niakatra ao anatin'ilay izy izay fitsinjarana izay ny hoe inona ny tena zava-misy marina manoloana azy ity sy ny zavatra iaina vahoaka malagasy manoloana tantara-pirenena amin'izao fotoana izao iray volan'ny ankizy sika sy ny teny malagasy rehefa volana jona dia ny fankalazana ihany ko iny efa lasa moa zany ny fetin'ny ray rehetra zay arabainareo dia miaraba ny rehetra ihany ko atratra ny fetin'ny folo alin-da io mantsy ny tena fetin'ny folo alin-da io fa sao dia misy diso hevitra eo fa zay fetsoko anazy io fetin'ny folo alin-da io ao anatina sehatra maro isan-karazany dia nisy ihany ko ny vona lehibe reny fenjerana tamin'ny fiaramanidiny reny dia maro e ny tao anatin'izay nisy ihany ko ny trano lehibe riana fito ambinipolo izay otootony hafa ihany ko tany Dobay tany dia betsaka ihany ko ny zavatra simba zany rehetrarehetra zany dia taratra avokoa mbola mifamely sy ny fandripaka ihany koa Ukraine sy Russie etsekilany sy Iran sy Israely dia betsaka no milaza hoe hiditra ny ady lehibe fahatelo ve tsia so dia zay zavatra misy onina saina satria raha zao zavatra iainantsika zao zao nisy zao le teo aloha le adiny Ukraine sy Russie dia ozy le mpitondra teto amintsika misy fetraikany lehibe eto Madagasikara io dia eritrereto zao le mitatra zao le ady ka raha izay zavatra zay misy fetraikany inona zany mbola mety fetraikany satria tadima zavatsara fa ao mpamokatra solika ihany ko ao Iran ao izany zavatra rehetrarehetra zany tantara eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tsy adinoantsika ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny sy ny fahafantarantsika ny tena zavatra misy marina manoloana ny hoe inona marina ny vahaolana efa 5 taona lasa ho ana 1 taona zany teny hoe efa tsy atsika ntsony ny resaka mombana jiramaty io de be miteny hoe ianao ngery maro jona samborony olona zany hoe tsy mahazo miteny hoe jiramaty ka marina anie zany e le jiro mirehatra de maty ka inona no lazaina anazy de lasa hoe jiramaty iziko fa adsoina ve no miteny an'izany ka ampiretinareo le izy de aveo de vononareo de zay le hoe jiro mirehatra de aveo de maty de jiramaty zany le izy raha ampitahina foana nareo aza mieritreritra foana hoe afa tamin'ny taona 27 nefa zao io herinaratra io na nisy fitantanana tsy hany fa raha tamin'izany ny olona nisitraka 20 ora tamin'ny 4 ora tamin'ny andron'le amiraly ataontsika an'izay le izy de falo ny vahoaka malagasy hoe ny 4 ora ihany mba tsy nisitraka ny herinaratra de dingantsika ny tantara nisy teo anelanelany teo nisy filoham-pirenena teo fa tsy sanatriary vovava ladiny lela hoe amba maso sita tao vatanorona fa rehefa tonga teo ingara jonary mampianina hery marsial dia 20 ora tamin'ny 4 ora sitrahany vahoaka malagasy ny herinaratra zany hoe 9 ora zany tsy misitraka herinaratra ny vahoaka fa am'izao fotoana izao fa madika raha misy de misy sisa 2 ora amin'ny 4 ora raha misy hoa nisitrahany vahoaka malagasy ny herinaratra de inona zany ny zavatra misy le olona anankiray izay le milaza fa mitondra miteny teto fa hoe tsy voaka ato ny 17 volana oktobra taon'ny 2024 raha tsy mahita vahaolana amin'ity resaka momba ny herinaratra ity so la olona saina tsy mifakahazo ny resaka satria le talia jeneraly tsy miteny malagasy mihitsiny tsy miteny anglisy efa niteniny ampiasainy so de tsy mba mifakahazo kosa raha ny resaka de tsika mandika vilana de mpadika teny koa milaza dika vilana ao anatin'le izy de lasa le olona mivoaka aloha fotoana raha ohatra hoe raha sika amin'ny resaka momba ny raharam-pinoana Andrianarivo afatra rehefa mivoaka ny setroka mainty de mbola tsy vita zany le fifidianany fa rehefa setroka fotsy izy de mitehaka daholo ny vahoaka ray manontolo hoe zay zany fa voafity papa de tokony ohatra zay koa zany le izy hoe rehefa tsy voaka ao ianao teto ane Andrianarivo afatra olona saina tsy nisy ny teny mihitsy hoe ambanana basy ianao nasotomina tamin'ny rojovi ianao niditra tao fa finiavanao manokana ny teny hoe tsy voaka ato de naninona ianao zany mivoaka ao ny zavatra misy ao anatina sehatra toy itony manabarabara vahoaka ranga manao tsinitsinina ny vahoaka ranga tsy miteny anosy be ianao nisy fa nanerana amin'ny Madagasikara ary ny any amin'ny faritra Antsiranana
andeko de efa mitaraina mihitsy ny zara raha mba misy herinaratra kely aty aminay dia tsy afaka manao nininona izahay le izy anie le ao anatin'le tsy mampanina rehefa tapahanareo de tapaho any fa le fahampitihana mihitsy ny tena olana eto amin'ny tany sy ny firenena betsaka loatra ny zavatra simba ao anatin'le fahatapahana satria na ny antony alefanareo le izy de ny olona zany miandrandra hoe io fa mandeha de manararoatra any sary zena ny finday alefanao ridimba mijery anina vetivetika sy ny sehatrasa maro isan-karazany tampotampoka nefa nitapaka verina tampoka indray ohatran'le maraina teo zao ny olona nitaraina dolo za mandaly de nijanona mihitsy tena tapaka ozy izy efa nandritry ny alina ny verina kely ohatrana segondra fotsiny de nanararoatra zay tapaka tampoka le izy de miverina indray de nidika an'izay zany de hoe ompitehana le fiarin lay vahoaka malagasy le fiaritsika tsy diso mihitsy ny ary tena marina ombako manana ny tenin'ny filohan'ny antoko matanjaka eto Madagasikara ny malagasy miara-miainga Andriamatoa Andriananarivelo Ajo hoe ny lanjanay soflera tamin'ny fotoan'andro nozy izy mba hitsitondrantsika voafaritra mihitsy ny tsika fa tsy hoe zana ianareo lay labzy mirehatra sy lay bidon jaune ilarana rano zay le anton'lay izy fa na tsika le toizako am'izay zay ny teneniny fa toizako le izy hoe itsika ny tsy nanohanandro zareo tamin'ny fotoan'androny zany efa nitarika zany izy fa nilatsika vahoaka hoe aiza nareo fa efa eto zay kely izy hoe fa io izy de tao anatin'le sehatra maro isan-karazany iny tokony mametraka tsika hoe efa reo le olona de inona ny anjara brikitsika tsiraray avy fa nieritreritra le olona hoe ao mbola misy manome anaiko veta mbola misy manome vary ray gony le filaza fotsiny ohatra mavesatra be le vary ray gony fa rehefa jerena le izy de miangatra hoe Tananarivo mahazo 10 kilao de any faritra sasany mahazo 5 kilao de sasany ohatra ny tany Tomasina 10 kilao zay le vary ray gony zay izy io de efa fiangarany de mandatsa indray izy ngy am'izao onona sainy hoe tsika efa nahazo le ina le fitaovana be le ao Tomasina ao maninona raha za zao mahita eto raha mieritreritra analizy tsotsotra ajanony eranga de tonga de ahodony de io ny tsinjarana le herinaratra mety hoe zay eritreritro zay io ny tsinjarana le herinaratra amin'ny le tambajotra iraisana na Tananarivo ohatra tsy hoe Tananarivo ihany Madagasikara fa ohatra ny raisiko sao ndre misy miteny hoe tena marjona kosa raha ngamy tany ohatra zay raisiko zay ohatra ihany mbola verika any ao de ahodina mba tsy hanimbana le fotodrafitra le mpitondro eto amitsika aveo mahafata efa fantatra ny izy hoe tsy ahazaka io tatezan'io reo zavatra reo tsy ho zakan'io tatezan'io de hoentina amin'inona io hoentina amin'ny sandro ve sa hitondrana gropy ravy le tatezana raha tsy mahazaka fa nitsotra raha ohatra hoeto aloha de raha vao misy tatezana anankiray de tonga de ajanona eo de anamboary tamin'ny malalaka be de installe eo le izy amboary eo daholy de alefasy eo de ahodony de iny ny tsinjaraina amin'ny de tonga de tapao am'izay zany ohatra hoe ny andekaleka tsy fantatra de iny am'izay mibranchena am'le reo fil rehetrarehetra efa misy reo le andrinjiro rehetrarehetra reo de io nitondroana an'le izy fa raha io nge onona saina no entina raha ohatra hoe vahana tsy kelikely de tsika ve mino fa hoe ty zavatra ty nalaina tato amin'ity masininy ty de ho tafaverinao azosika antoka aveo hoe ity zavatra ity rehefa le afindratsika de tsopotika ao anatin'lay izy zany anie mbola kajy daholy fa mamaika fotsiny hoe zako moa tsy mahafantatra men'olona fotsiny hoe indrangah misy fatimby afa mialatsiny de fa miteny zay indrangah de ampiasao any de ampideradera an'le vahoaka hoe efa nitondry zay aho fa le izy tsy afaka ampiasaina mandatsany zany amin'ny akapobeany tsy mitsinjo an'le vahoaka anie zany fa le tena le mamahaly le alasahirana no vahoaka atao ataovy zay ampiodina anandekaleka efa impiry ateto nanomboka tamin'ny taona 12 fa nanao antsoantso hoe manaovy anareo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny atsimo atsinanana fa any be rano be fa misy tohadrano be saika anatao tany inona ny tsy nanaovana ohatra hoe faharoana fahatelo etrany hoe misy andekaleka eo de misy vohibe eo de inona mola anankiray volobe de saofika de manao an'izay inona ny olana raha taona raha ohatra ny zay hoe mitrandraka le herinaratra ianareo nipetraka teo voatonona foana na efa tsy hita intsony fafany tantara raha tsika rehetra
ohatran'io zao tamin'ny andro ny amiraly ny nanaovana an'io andekaleka io voatonona foana ny anarany aniska ny teny hoe foazy rehefa mandroso Madagasikara de le zavatra misy zany ao anatina sehatra toy itony mametraka isika nyle dia tanana tena izy raha izay nanaovana ny kianjam-bary azy tsara ny ele izy za misitraka foana raha izay nanaovana ny teleferika izay navadika nanaovana fitrandrana herinaratra gamba kosa teto kosa mba afaka tena hoe tena mba nanao am'izay ranganareo raha io lalana le lazainareo akoatra le lalana le migodana fa le lalana masoandro mosahida le miainga any fahatra atsimo de mandalo any sisiny atsinanana iny de mandalo any amy sisiny atsinanana ndefa de tonga hatrany any faritra any varatra ray manontolo any raha il vola ray manontolo zany zao ny anaovantsika na zao raha zao fanaovana lalana migodana miainga etsy avaradrano mipakany atao masina mbola fampitedavana mihitsy mbola atsaritaka mihitsy izy ndray mpamatsy vola satria nisy mpamatsy vola teo de ohatrany tsy mety adikle ty fa tena ahoana fandehan'ity io rehefa reketina de tsy maintsy mandeha aloha sekanty fa tsy atombo hitiko ratsy vavy ny trampody mivita ny vava fa rehefa mandeha le izy hoe ity nazo le tolotrasa inona moa zany tsy enambary-panjakana satria zay moa le izy de tonga de mandeha aloha le sekanty de manomboka le vavaasa rehefa hita kosa fa mety sy mitoy de mandeha am'izay rehetra io zao any fahatra rehetrarehetra any mbola ifandroitana any keo satria be de be le olona ao tsy manaiky anty ny tanàna any tsy azonareo raha vany fa tena tiany mba anisan'le atao hoe tsy hoe anisany fa tena izay hoe vakoka ao am'zareo any an'le fahatra lalova le lalana ompitehanareo nga izy io tsy azo vily avylio any am'zavatra tokony ho izy le lalana be de be ohatra jereo ny sehatra raisam-pirenena raha misy olona tsy mety miala le de jereo tsara mivily le lalana de aveo ndray miona vato fa tsy zay ny idedavana olana hoe tsy maintsy ravany ty fa tsy maintsy atao mahitsy araky le tetikasanyle filoham-pirenena zay ny le manahirana ana izy ty zay zavatra rehetrarehetra mandeha zao de tetikasan'le filoham-pirenena le filoham-pirenena nefa tsy ampiasan'io fa iza ny ampiasan'io le vahoaka malagasy no ampiasan'io tanteraka fa tsy izy ny rehefa vita eo na tsy vita eo ny mandany hitanareo ve izy raha rina aloha tsy mba misy aly ato Madagasikara fa ny zavatra misy io zao efa misy hoe tena firy mille euro ny vidanana trano be tsy za tsy hiditra lalina fa kadio fotsiny karama zay nyteneniny hoe za tsy andray karama fomeko anareo isaparitra ny karama iza zao nefa nandray an'le karama sa reny navadika hoe reny koveta efa meko anareo re sy reny vary re sy re resaka manatosika maro isaka reny ny le izy fa vola ny le nytenenina hoe le karamako fa raha nytenenina hoe le karamako avadika zavatra de ameko anareo fa vola le nesahanao de omeo an'izay tokony hisitraka anazy izay vola tokony hisitrahan'zay zay le manahirana eto amin'ny tany sy ny firenena any ka le vahoaka rehefa mivoaka le vahoaka onina saina Andrianarivo afatra tsy nisy mpanao politika mihitsy teo fanterely le zava misy ataonareo ohatra hoe le fatapahany herinaratra tapaka n'ile izy de manosika anazy eny le hoe zay kosa ranga tena efa simba fanana anay ivoaka zahay zay kosa ranga tapaka ny rano ivoaka zahay fa tsy hoe akory zangy efa miteny foana teto hoe ity fitondrana ity zay manana heritreritra mitondra de miandry takina foana hitatsika tena mivotovorona farany teo rehefa mitaky le olona de tonga tena mpamono afo aza manao an'izany le olona efa fantatra an'io fa mandeha ohatra tsika Andrianarivo afatra onina saina rehefa tonga anie ny ray volana tonga eo le fanjava raiky makasitraka raha tompona andraikitra de ohatr'izay e tokony ataonydritra zany ny olona mahay mitata zany mijery hoe tsy maro jonona reriny tsy onina saina reriny tsy Andrianarivo afatra fa manambady io ary io tsy hoe manambady de izay fa misy zanaka ao tatsika rehefa mandeha iny camion de tsy maintsy misy remorque de zay zavatra rehetrarehetra zay no jerena hoe inona zany hoe takinina foana ve vomba mahaliala sahirana le fanjakana de mitondra hoe anamboatra zavatra eto nareo de mitondra lay camion tonga de mitondra vato kely siana anaovana le fotodrafitra ametrahana an'le rano fa naninona hatram'izay tsy atao io zao ny eo akatsy efa milaza indray ny resaka mombana insécurité zay tena enjana be eo sy ny rano sy ny herinaratra teny izao mbola tsy misy pitika afo amboary aingana faran'zay aingana so indray rehefa tonga indray le mpianatra de hoe
efa nitondro zay fa de ataontsika faran'izay aingana izy ity amboarina faran'izay mahavita azy de rehefa manao ihany ko de ataovy araka le fiteninareo hoe manara-peritra fa tsy atao zara fa vita le izy anie tsy manenjika qualité nareo fa manenjika inona moa quantité zay iny le ataonareo e izany ao anatin'ilay izy jereo zao le tany faritry mena be trano tsy mbola voatokana ny trano tsy mbola nyraisina tamin'ny fomba ofisialy ny tritra ny rotana aiza zao mifanadiadiana mahakasika azy ireny ny zavatra misy eo anatrian'ny raharam-pirenena eto Madagasikara zay ametrahantsika raha manan-kevitra ianareo hoe mitondra de izay fa ny ady hevitra ataovy malalaka ihany koa hoe ny ady hevitra zay eny anivony teny meram-pirenena sy ny fanatrehana mahatonga nisy le efa nisy foana ny fiatsony solom-bava-bahoaka de sa nareo fa niembitra de tampotampoka teo am'izay nareo de sa satria na ny antony nresahana hoe ambalo mba le anina no teresahantsika zay e le tsy mahakamo an'le izy ty nge onona sainy hoe le zavatra oatra azora nga mba resahana le any ambadika any le na le sehatry mifanoherana sasatsasany ary mahamenatra hoe zay ve le tena zava-misy de tsy sa mandonda tabatra de manao tatitra le izy le tatitra ve firy tam'le tatitra no tateraka zany hoe le mipaky any an'le vahoaka ary sambany nahita nisy filan-kevitra minisitra tampotampoka andro sabotsy tamin'ny sabotsy teo samy solomasoko ve ny tsy ampy degré sa nitsotsofon'ny rivotra teny an-dalana de nenany nisy le tao anatin'le izy rehefa nijerena jereo ny olona say aika itsika miankin-do tateraka amin'ny FMI zay le voalaza ao de tsisy efa tsy takelaka ray ao ela ny ela tao anatin'ny 5 taona salovy ianao to mangingina tany onona saina de tsy niresaka de vita tsisy nalalan'zany any ianareo tao zay tsisy nalalan'zany fa le famoana am'izay tsy fanajanantsika ny antony le teneny koe tsy fanajanantsika mipetraka eo fotsiny hoe mpitondra teny tsy misy fitomboka menamena eo tsy misy rango-po eo nasony fa de alefa fotsiny fahatany any le izy hoe iny de vakio any de eritrereta zany ve fanajanan'le vahoaka mamerina foana raha nisy mpitondra teto mihinana ny akondro zay mitondra vitamina maro isan-karazany sy manebesisy de nohaniny ny akondro de nitapany sy ny odiny na tsipiny hoan'ny vahoaka nitapany sy ny odiny oa tonga de dinganitsika tamin'ny repoblika faharoa zany sy ny voalohany aty am'izao iainantsika zao nohaniny hatramin'le odiny sy lay le akondro inona tsomy tsisy tonga eny an'le vahoaka atsoniko de inona de mitanatana vavy eo mieritreritra zany izy atsipiny aty amitsika ihany io ka fa tsisy ka tsisy litya de ohatr'izay koa ny zavatra misy iaina ny vahoaka rehefa misy marary ianareo misy hôpitaly manara-peritra ao hoeto any le olona hoentina any le olona za efa tratrindre mandeha tsy hoe za tsy mile marary fa nitondra marary de ozy le tao an'le hôpitaly manara-peritra hoe tsy vitana eto ty fa zao de zao nareo de mandehana fiarakaretsaka de tonga de any amin'ny asiera eritreretisika zany ny olombelona voalohany tsy ampy le fitaovana ihany koa tsy ampy le valy teny ihany ko tena de eritreretisika be de be le olona tonga ao de paratonga any le toerana anankiray teny eny latsaka ny ainy fa raha teo le izy de nitsabona velona ihany fa izay le zavatra misy eto amintsika aza manenjika isa fa zay zavatra natomboka areo de fitao hatramin'ny farany aloha de faly zay vahoaka rehefa vitanareo hatramin'ny farany de manomboka indray anareo ny zavatra anankiray aza miendrandrafomanga le etsy amin'ny osy fa tsy eotsonika efa nafindra rialaky arivo iny be de be ny disy fanatenany eo nafindra any fa tsy fantatra aloha hoe zay marina ve sa embitra indray ny tsy izany le rendraredry zany de davo vahoaka fa neny vahoaka le mamaly le alasahirana tanteraka hoe ahoana ny ampianana ny resaka momban'ny vidibary resaka momba mpepiaina amin'ny akapobeany ahoana zany ahoana ny sitrahan'ny vahoaka malagasy ny fahasalamana satria raha tsy salama ny vahoaka malagasy tsy misy fampandrosoany eto miarabanao honorable Ratolo-Janahary Sy ny zavatra misy zany eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatina sehatra maro isan-karazany ohatran'ireny onona saina
de tsotra lay tsy fahaiza mitatana zany hoe tsy mba nanana viana ny mpitondra zany hoe nanana izy le ditenen'ny foana hoe emergence manana viana fa le fanatanterahana azy tsisy zany hoe ao anatina sehatra zay areta aseho fotsiny raha makety aloha izy voalohany a le makety ny fametrahana azy reny de milendalenda le vahoaka ay tena manao raha ngaty miandry any le vahoaka ay zara nisy zany to tsy tanteraka ara nisy zany fa ahoana ary izy ty zao tsika eo amin'ny ankehitriny za tena naalahelo tena narary fo mihitsy nahita an'le hoe ray aman-dreny de nitsatohany entiny zanany zazakely tsy manatsiny tsatohanao ny entiny tendany mampalay eritrereto lay famonona olona zany am'izao fotoana izao nefa tsy tena mamono koa raha mbola ivavahana fa le mamono olona am'izao tena zava-doza mihitsy be dehibe zao ny namana ny omaly voentaka te tsy andravoangy mpanao fanatanjahantena zany a fa rehefa tratrambe no vitsy ianao niditra hopitaly raha namana mirary fahasalamana ho azy ny zavatra tenentsika ao anatin'ilay efa tsy misy resaka fahaleman'zany aloha de eto Antananarivo raha antsika mahita io vo maika ve re olona otra ny lasa mandatsy anareo hialana tsiny hoe ny any an'ilay fahatra misy anareo any hoe le ino lay olona avy namarotra omby ny olona any tsy manana le fitehirizam-bola oatra amin'ny banky fa io vola io rehefa azony de hoetiny amin'ny gony io de tehiriziny eo an-trano de io ndray ny avadika hividianana sy masom-boly sy ny hoe hividianana omby le ahodina zany de inona moa zavatra misy tsy tonga ao anatin'le tokantrany akory izy fa eny an-dalana mba efa mivavabavaka hoe mba izao ndray mivina mba ao anatin'ilay tokantranoko raha nanana omby roa teo de mba ampitomboky zany de ny velara-tany iny koa ampitomboky zany zay le faniriny tsy tonga any izy lasa ny dahalo ny vola ny tena maty mampalahelo ny zavatra misy ohatran'izany ny olona zany mieritreritra foana hoe raha ohatra ka le vola io le teneniko foana ny ova nyresaka momba fanendana sy mifandrobana eto amintsika raha nisy firesana tany Pendohana ny amin'ny hoe reo olon'ireo tamin'ny voalohany reo resaka dahalo sy ny jiolahy sy ny totakely reo raha mangalatra ny ao anatin'ny sainy hoe andeha angalatra ty anatin'ny tokantrandria de le zavatra ao anatin'ny sainy iny ihany ny eritreretiny hoe ino ny angalariny fa am'izao fotoana izao rehefa mangalatra izy tsy vitan'izay le fangalaranyzay tsy olo eritreretiny fa mefara amin'ny fandratrana na ny fandatsahana ny ain'olona tady dio foana be de be zany efa tsy milamy mahitsony ny tany